Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity andro anio ity misaotra ny tompontsika mbola manana fotoana fanafampisara dia ararotintsika izany fahafahany zany mino fa salama tsara tsika rehetra mpanaraka ny tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra izay ahafahantsika manaraka an'izao fandarana izao ary dia fampizara avy hatrany isika ny afatra anio. Somary resaka kely tsika androany mikasika ny atao hoe zanak'izao tontolo izao sy ny zanak'Andriamanitra. Ny mahazanaka raha lasaina bavy dia voalohany indrindra marina fa eo ihany le resaka fahaterahana. Ohatra izany zao hoe zanaka malagasy dia malagasy, zanaka karana dia karana, zanaka sinoa dia sinoa sy sisa rehetrarehetra. Eo ihany zay fa ny mahazanaka ihany koa dia mino ako fa mitovy hevitra amiko angamba ianao fa mifamatotra be dia be amin'ny resaka fitaizana. Zany hoe ny malagasy zany tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe malagasy ny olona anankiray satria misy rana malagasy mitoetra ao anatiny. Malagasy ny olona anankiray satria miteny malagasy izy. Ohatra anankiray zay fa ny malagasy tena fotom-pisainana mihitsy. Fotom-pisainana misy olona ohatra any ivelany dia fiainany sy ny momba azy rehetrarehetra dia tsisy ifandraisany amin'izany intsony. Raha ohatra ka misy zazana anankiray ohatra tena hoe malagasy raisy reny fa natsangana vahiny anankiray izy zany, ohatra zany hoe mahantra le ray aman-dreniny dia natsangana vahiny anankiray izy dia nentiny tany ivelany dia tsika ihany dia efa mahafantatra hoe ny raha mikoriana ao anatin'io zaza io, ny ahoana re ny volon-koditra io zaza io, ny zavatra rehetrarehetra izay miseho ivelany eo amin'io zaza io dia mety tena hoe manome endrikendrika malagasy fa ny fotom-pisainana io zaza io, ny kolotsaina io zaza io, ny zavatra fomba fisainany sy ny zava-dehibe amin'io zaza io sy sisa rehetrarehetra dia fantatritsika fa vahiny daholo satria maninona? Satria vahiny no mitaiza azy. Dia tahak'izay ihany koa isika na tena teraka indray ary sika dia tena ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny bokin'ny Romanina 12 izay fahintsika tsara mihitsy hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavozana ny saina. Alalanareo sitrapon'Andriamanitra, zany hoe rehefa nanomboka asa tsara tany anatintsika Andriamanitra ka niteraka antsika nanangana antsika olona araka ny sitrapony dia tsy tia nijanona eo amin'izay fahaterahana izay isika fa tia niova mihitsy ny fomba fisainantsika tsy fanaraka amin'ny fisainan'izao tontolo izao. Inona moa zany fisainan'izao tontolo izao zany? Amin'ny fisainan'izao tontolo izao dia ny fitadiavana ny tombotsoa foana, ny fitadiavana izay mametimety ny fiainana. Ianao rehefa manontany olona eny an-dalana dia tsisy an'izay tsy mitady an'izany ary ny eto amin'izao tontolo izao dia zay foana inona ny tsaratsara kokoa tamin'ny herintsika fa niresaka mikasika an'ilay hoe fieremana sy ny fiahiahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarena reny ny atao hoe fomba fisainan'izao tontolo izao ary reny ny atao hoe zanak'izao tontolo izao. Le mahazanak'izao tontolo izao zany raha lasaina bavy tsy araky ny fiheverantsika anazy hoe ny atao hoe zanak'izao tontolo izao dia tiran'izao tontolo izao, ny atao hoe zanak'izao tontolo izao dia mandia ery, manao fety, manao an'ry fa tena kolotsaina mihitsy le zao tontolo izao. Fomba fisainana mihitsy le zao tontolo izao hoe rehefa misy an'izao dia zao ny fomba fatao dia araka le niteneniko teo tsy misy afa-tsy mitady tombotsoa, tsy misy afa-tsy mitady profit. Jerenao amin'izay ao anatin'le tantara sy ao anatin'le resaka fa be dia be ny mpivavaka na dia mandeha mivavaka ary izy dia fitadiava-tombotsoa no antony andehanana mivavaka. Za manokana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mbola hiresaka an'izay foana fa rehefa ao amin'ny Kristy ny olona dia tsy fitadiava-tombotsoa na fitadiavana izay hatsara fiainana na fitadiavana fanasitranana, tsy madiso ny mangataka an'izany, tsy madiso ny mitady an'izany fa tsy zay zavatra izay mbola fotom-pisainan'izao tontolo izao zay hoe inona ny tombotsoako, ahoana ny hampametimety fiainako. Za teo tafavoaka amin'ny fianarana andana mivavaka. Zany atao fisainan'izao tontolo izao zany, fihevitro zao tontolo izao zany. Tiako lamina ny fiainako, andana mivavaka. Fisainan'izao tontolo izao zany. Le olona zany mivavaka fa voataizan'izao tontolo izao satria zay foana ny zava-mitranga ao anatin'ny tontolom-piainantsika olombelona. Ina moa ny antony andehanan'ny olona any amin'ny hitady fiainana tsaratsara kokoa ny eny alehany any, hitady metimety kokoa hampandeha ny asany any alehany. Zay no mampatonga ilay izy fisainan'izao tontolo izao le izy
fiaina zao tontolo zao no nitaiza. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe isika de notezaina tamin'ny abdiam-pianarany zao tontolo zao, zany zavatra zany no nipetraka tao anatitsika. Fa rehefa tonga kosa ny famonjena de mila miova am'izay isika ary manaraka ny fisainan'Andriamanitra. Ny fisainan'Andriamanitra de ohatran'izao ary ny fisainana mahazanak'Andriamanitra zay tokony hitaizantsika de tahakan'izao. Voalohany indrindra misy antom-pisintsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misy antom-pisintsika. Ozy izy ny tenin' Jesosy Kristy milaza hoe za ozy izy tsy tonga anao ny sitrapoko fa anao ny sitrapony zay naniraka 3 taona sy tapany monja izy ny velona teto ambonin'ny tany. Fa tsy nitady zay sitrapony izy na zay mahafinaritra azy, fa tonga anao ny sitrapony zay naniraka azy. Le fotom-pisainana aloha zany mila miova, le fomba fihevitra ny mila miova, le any anaty any mihitsy misy zavatra tena mila amboarina hoe tsy hitady tombontsoa ny aleko eto amin'ity zao tontolo zao ity. Satria na ny antony efa nomena ny tombontsoa tsara indrindra. Tsy haiko ianao raha mahatsapa an'izany, fa za manokana tena mahatsapa an'izany, nomeny Kristy any tombontsoa tsara indrindra. De tsy na famonjena ny fanako zany, tsy ny olona rehetra nge mahazo an'izany. Tsy ny olona rehetrarehetra no mahazo an'izany, ary rehefa tsapo zany zavatra any de miova ny fotom-pisainana, ary miova ny fomba fihevitra hoe tsy hitady zay mahasoa, tsy hitady zay metimety amiko, tsy hitady zay mahafinaritra fa zay ao amin'Andriamanitra. Tsika ihany koa mila manaiky ho tezain'Andriamanitra, ho tezaina hametraka ny zavatra lafo vidy indrindra sy ny fisainantsika ho any amin'ny zavatra lafo vidy indrindra. De ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe miariarena ho anareo any an-danitra. Zany tsy fotom-pisainany zao tontolo zao zany, fa fotom-pisainany zao tontolo zao miriarena ho anareo eto ambonin'ny tany fa tsy impirovelona. Ataovy daholo ty rehetrarehetra ty, ataovy hatramin'ny fanambakana, ataovy fikafika rehetrarehetra. Jereo fa mpivavaka nge be deaibe mbola miaina zavatra ohatran'izany. Be deaibe mpivavaka fetsifetsy, be deaibe mpivavaka ny anton-diany any am-piangonana de azo tombotsoa, atafavoaka fiainana, atonga ny ty ampivany olona sy sisa rehetra. Zany atao hoe fitezany zao tontolo zao. Zany atao hoe zanak' zao tontolo zao. Sasenao tsy tian'Andriamanitra ho zanak' zao tontolo zao. Tsy mety amintsika raha hoe tsika miteraka fotsiny de ny hafa no mitaiza azy. Tsy mety amintsika zany. Sa ahoana fihevitra? De takizay ihany koa amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe miteraka fotsiny de izao tontolo zao no hitaizantsika, fa Andriamanitra no miteraka de izy no mamolavola. De fisainantsika tokony hifanaraka amin'ny fisainan'Andriamanitra. Mitady zay afaly an'Andriamanitra, mitady zay miantom-pisintsika rehetrarehetra, mitady zay afaly an'Andriamanitra, mitady zay sitrapon'Andriamanitra, mikatsaka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ny fiainantsika, zay nge dia le hoe katsao aloha fanjakana sy fahamarinany. Zay verset haitsika jenjery tsara Matthieu 5:17, katsao aloha fanjakana sy fahamarinany. Efa fantany zavatra rehetrarehetra momba ny fiainantsika. Fa ny anjarantsika manaiky ho taizan'Andriamanitra mihitsy mba hiova ty fotom-pisainany ity. Ary Andriamanitra mahalala eo na tsy mieritreritra ary sika. Zay ny fanambarany, na de mbola tsy mangataka akory ary anareo de efa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany. Miala ny fomba fisainany zao tontolo zao, fa ny fomba fisainany zao tontolo zao no mahatonga ny olona tia tena, mahatonga ny olona tia vola, mahatonga ny olona mpandoka tena, mahatonga ny olona mpiavonavina. Zany zavatra mitranga eto amin'izao fiainana iainantsika zao, tsy mihetsika raha tsy misy vola. Misy vola foana vao mety manao zavatra, tsy afaky ny anampiny izaniza, tsy afaky ny ampifaliny izaniza fa mitady ny tombontsoa ny tenany foana, ary mampalahelo fa na de ny am-piangonana ary de lasa misy fitaizana tahak'izany. Zany hoe le toeram-pivavahana zany lasa toerana fivavahana, lasa fitaizana ny olona ho lasa araka zao tontolo zao, de lasa manana fomba fisainana hoe zanak'Andriamanitra tsy ambaka ny zanak' zao tontolo zao. Tsy zany ny fomba fisainantsika afako, tsy zany ny fomba fisainantsika ao amin'ny Kristy, fa ny fomba fisainantsika ao amin'ny Kristy, Andriamanitra no mitaizantsika. Fotom-pisainantsika tsy amin'ny fitiavan-tena, tsy amin'ny fitiavam-bola, fa ozy ny ten'Andriamanitra mianina am'izay anananareo fa za tsy andao anao na foy anao akory. Menao fa misy zavatra azontsika niraisina indray tao anatin'izay, mametraka veloma mandram-peo na mandram-piresaka fotoana manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.